fiadananao aminao sy ny ankonanao fiadananao ao an-dapanao mbola mpitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy zanalay itsokana tompontsika milohan'ny zavatra rehetra tendentsika mbola hiara hivavaka ry Andriamanitra ranay tsara indrindra sy any an-danitra eo mbola velom-pisaorana anao izay miantso midera mankalaza ny anaranao satria mbola nomenao tombona andrim-pahavelomana ka nisy vela-tsapa motrendra tompoko malalo ianao no mahalala ny fipetraka sy ny fitsanganay ianao no mahalala ny fisainanay ianao no mahalala ny zava-miafina rehetra momba anay mamindrafo aminay tompo malala mamelany elokay amin'izay zavatra rehetra ataonay tsy araka ny sitraponao na amin'ny fihevitra na amin'ny fiteny na amin'ny fihetsika na tamin'ny zavatra nijeren'ny masonay na tamin'ny fisainanay tany anatinay lalina tany ka nanao tanay taminao dia mamindrafo aminay tompo malala mamelany elokay ankehitriny izay raha eno sy andray ny teninao izay natao fanitsiana izay diso natao fananazana dia mitenena tahaka ny fombanao Jesosy Kristy fa voninkaranao izay mpanomponao ampanginy izay ferehetra tsy avy aminao fa ka amin'ny feonao rery any ny orenesinay dia kasio ny fonay sakafo ny masom-pananay ahafahanay matakatra sy mandray izay afatra tianao ampitaina aminay indray amin'ity androany ity dia mitenena Jehovah Tompo fa mihaino izay mpanomponao amin'ny naratsoanao ilay tompontompo-mpanjaka amin'ny mpanjaka zanak'Andriamanitra velona Jesosy Kristy ny anasoniavana izany vavaka izany sotra Jesosy malalo halleluja amen ihany loha hevitra izay hobanjintsika moa mandritra nyity volana septambra ity dia ny loha hevitra milaza hoe ny fanompoana izany hoe mikasika ny fanompoana no andeha hifamelaberatsika hifampaherezantsika indray mandritra nyity volana septambra ity tenin'Andriamanitra anankiroa avy hatrany ary no hoentiko andraisana anjara fampaherezana amin'ny alalan'izany loha hevitra izany dia tenin'Andriamanitra izay voarakitra eo amin'ny marka 16:15 marka 16:15 dia ny Jona 15:16 vakitsika amin'ny anaran'ny tompo marka 16:15 ary hoy izy taminy mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitsoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra dia ny Jona 15:16 tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo ary mba hareta ny vokatrareo mba homeny ny ray anareo izay rehetra angatanareo amin'ny anarako na inona ray masino manomasinana ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana amen santena Andriamanitra anankiroa izany no hoentsika mandray anjara hoentsika mifampahery amelabelarantsika ilay loha hevitra hoe ny fanompoana raha mijery todikitsika ny tamin'ny testamenta taloha dia hitantsika tsara fa ny levita ihany no manana anjara fanompoana anjara fisoronana moa izany no fiantso azy tamin'izany fotoana izany hoe mpisorona fa raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia mpanompon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany dia fisoronana dia nisy ny olona voafidy manokana azo mandray anjara amin'izany asa fisoronana izany na hoe asa fanompoana izany dia ny levita ny taranaka levy dia ny levita no voatokana anao an'izany asa fisoronana izany hoe tamin'izany fotoana izany tsy manana fomba malalaka sy fotoana malalaka ohatra antsika izao hoe za zao tsy nandray mari-pakasitrahana manokana na ny fidiana manokana kanefany afaka mitsoro filazantsara fa tamin'izany fotoana izany dia voafidy ny olona na azo nanompo an'Andriamanitra na ny asa eo amin'ny sehatra fanompoana an'Andriamanitra ary natao amin'ny tempolo ary dia nisy ny hevitra mihitsy hoe ny hevitra masina sy ny hevitra masina indrindra ary dia mbola hitantsika ihany fa mpisorombe no afaka mihiditra sy mivezivezy ao anatin'izany hevitrano izany fa rehefa maty Jesosy Kristy dia hitantsika fa nitritra ny zara roa ny hevitra lamba tao am-piangonana izany hoe tsy nisy intsony izany no hoe masina indrindra tsy nisy intsony no hoe tsy azo andehanana na hoe ianona miditra ato fa tena naseho an'Andriamanitra miharihary tamin'ny alalan'iny rideau mitritra iny fa hoe vita tanteraka misy fihavanana afaka manatona an'Andriamanitra amin'izay izay tia hanatona an'Andriamanitra dia matetika rehefa omena andraikitra ny
ny olona mikasika an'izay le hoe asa fanompony zay a de miala olana aloha zany ho an'ny pastery aloha zany ho an'ny efa mianatra teolojia aloha zany ho an'ny efa vontom-pinoana fa aloha zay a hianatra tsara aloha zay fantoka tsara aloha zay tena mbola ho feno fanamasina tsara zay vao andray anjara amin'izany asa fanompony zany tsotra nefa ny zavatra takina Andriamanitra amiko sy aminao raha te hiasa ho mpanompon'Andriamanitra sy ianao tokana ny angatahana raha hainao izy ny manavaka ny tsara amin'ny ratsy dia ho solom-bavako anao izany hoe tsy mitaky diplôma Andriamanitra ry havana malala tsy mitaky fahaizana tsy mitaky arembe tsy mitaky mari-pahaizana ambony be satria eny amin'izao tontolo zao eny amin'izao tontolo zao ianao raha hiditra andray zavatra eny amin'izao tontolo zao raisitsika ohatra fotsiny hoe latsaka ho filoham-pirenena ianao misy dingana maromaro tsy maintsy voafehy ianao raha latsaka ho mpitarika ianao misy dingana maromaro tsy maintsy fehezinao ao ary misy ny hoe raha tsy tonga amin'ity dingana ity ianao raintsika zao ny miaramila mipitandro filaminany ireny rehefa mirotsaka miaramila ianao dia tsaraina miaramila tsaraina tsy amin'ny refinao ny zavatra hainao ny zavatra takatrao misy entraînement ataonao dia ho raisiny ianao na tsy ho raisiny fa miditra ho mpanompon'Andriamanitra ry havana malala tokana ny takian'Andriamanitra amiko izay aminao rehefa hainao izy ny manavaka ny tsara amin'ny ratsy a dia ho ambasadera ianao afaka misolo vavaha ianao afaka miasa ho anahy ianao ary hitantsika efa ny critère tadavin'Andriamanitra rehefa hiasa ao an'Andriamanitra ianao dia tokana ihany mila mino zay fotsiny fa tsy mitaky zavatra be dia be Andriamanitra tsy betsaka ny zavatra takiana ohatrany amin'izao tontolo zao betsaka ny examen tsy maintsy andalovanao betsaka ny fepetra takiana aminao betsaka ny zavatra fa amin'Andriamanitra tsotra be ary mahatsara n'ilay izy dia zao a fa mivakitsika teo le jaune teo tsy zaho izy tsy anareo izy ny fidy ahy fa izaho no ny fidy anareo izany hoe le resaka asa-panompona zany a tsy ianao mihitsiny en général no manolo tena fa Andriamanitra mihitsiny no efa nifidy ianao dia indray ianao mieritreritra hoe tsy hitako zay talentako tsy hitako zay asa sahaza amin'ny asa fanompona kanefa za te hiteny ianao hoe na dia vavaka ataonao amin'ny ankohonanao maraina atoandro hariva dia efa ministera ngeza be eo anatrehan'Andriamanitra zany efa ministera zany fa tsy takatra isainao tsy voatery hiakatra pilipitsy ianao tsy voatery ana station télé na radio ianao hoe zay vao hoe mpitoro filazantsara nay manana chaîne YouTube ianao manana chaîne Facebook ianao na WhatsApp na tsy fantatro TikTok fa rehefa manana ndraikitra ianao na dia kely ary dia récompense an'Andriamanitra zay na dia kely ary na dia raha mangatsika ary ozy omenareo an'izay madinika indrindra dia omeko valiny ireny ho valiko ireny izany hoe manompo an'Andriamanitra zany tsy voatery hoe hita mivaingana goavana be foana vao hoe mpanompon'Andriamanitra ny olona anankiray fa averiko indray hoe na nivavaka sandratra ao ho an'ny ankohonanao na nivavaka sandratra ao ho an'ny voafonjy na nivavaka sandratra ao ho an'ny kamboty ny malaelo ministeranao ireny hitan'Andriamanitra ireny récompensen'Andriamanitra ireny fa tsy voatery foantsika hoe anana ministera fatadaza vao atao hoe mpanompon'Andriamanitra tsy havana malala ary averiko indray hoe tsy amin'ny hery na amin'ny fahatanjahana tsy ianao ny te hiditra na te hiroso hitantsika tsara fa rehefa mifidy filohan'ny repoblika na mifidy ben'ny tanàna na mifidy filoham-pokotany ianao no milatsaka dia ny olona mandany ianao fa mifanohitra amin'izay ny asa-panompona na ny andraikitra raisinao amin'Andriamanitra Andriamanitra no mifidy anao ka na lanin'ny olona ianao na tsy lanin'ny olona ianao efa voafidin'Andriamanitra ianao dia antsika tsara zany tamin'ny tantaran'ny Saoly sy Davida mbola tsy teo amin'ny fanjakana akory Davida fa efa nesorina tamin'ny Saoly ny ositra dia efa nafindra tany amin'ny Davida efa lany ny fon'Andriamanitra Davida ka na inona sakatsakana nataon'ny Saoly tonga teo amin'ny fanjakana foany Davida zay no mampiavaka azy ny tantaran'izao tontolo zao ny olona no mifidy ny olona ho fidiana eto amin'izao tontolo zao fa mazava be ilay tenin'Andriamanitra teo hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo dia maninona ozy manendry anareo andesy hamono mba hamparetany vokatrareo
dia mifandray amin'ilay hoe mandehana amin'izao tontolo izao ataovy tonga mpianatra ny firenena rehetra. Andriamanitra izany rehefa mifidy atsika mametraka asa-panompoana, adidy, andraikitra. Indraindray mety raisitsika hoe faridola izy, mety raisitsika hoe mavesatra be loatra indraindray ilay adidy aman'andraikitra izay sahantsika hoe ohatrany mampiferinaina be atsika izany na mety hitrary hoe zaho izany ny anjara asa-panompoko dia ahoana, dia aiza atomboko aiza, dia ho faranako aiza. Nefa tsarovy fa Andriamanitra matony fidy anao dia fantatra Andriamanitra fa vitanao ny asa-panompoana, ny adidy izay napetraka Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Aza dino izay. Ary tsarovy fa matoa ianao mahatsiaro sy mahatsapa fa manana asa-panompoana, manana andraikitra eo amin'ny setry ny fitoriana amin'ny filazantsara. Dia tsy ianao izay no teo tonga teo amin'ny toerana io, fa Andriamanitra mihitsy no efa nametraka, efa nifidy anao, nahatonga anao teo amin'ny toerana io. Efa tena anatin'ny andro farantsika izao, fa tsy azo lazaina intsony efa akaiky ny farany, fa tena efa ao anatin'ny vaninandro farantsika amin'izao. Ary dia tena miasa mafy Satana amin'ny endriny maro samihafa sy jerena masinao rehetrarehetra dia hiasany Satana daholo, satria efa fantany fa hatombotra ny andro. Kanefa tsy mikely soroka koa Andriamanitra, fa mbola mifidy olona ampiasaina hiasa ho azy. Eny fa na dia miteny azy ny teny Andriamanitra hoe maro ny natsoina fa vitsy no raisina, satria betsaka tokoa ny olona ny manaiky, omena andraikitra, manaiky ianao asa-panompoana fa mihemotra an-dalana. Tsy mazaka rehefa tena mandeha ny ady maro isan-karazany ny ampandehanany eny dia miverin-dalana, satria mahatsiaro hoe mafy le zavatra hatrehana, mahatsiaro to mangirifiry. Nefa te hampatsiahanao androany fa raha miditra miasa anatina orinasa anankiray ianao na amin'ny sehatra anankiray, ny contrat dia anaovanao sonia misy fetrany. Fa rehefa miditra ho mpanompon'Andriamanitra ianao dia manao contrat avy amin'Andriamanitra. Ary ao anatin'io contrat avy io nefa dia tsotra règle anankiray no respektenao mandritra an'izay contrat anao izay, dia ny hoe tondra ny azo fijaliana isan'andro. Izay ny tena sarotra eo amin'ny asa-panompoana. Ary izay no mahatonga ny olona miverin-dalana, mihamangatsiatsika, mihamemotra, satria ilay miara-dalana amin'Andriamanitra indray to petsaka loatra ilay hoe tsy azo atao izao, tsy azo ilay ary, tsy mety ity tsy azo atao, tsy azo sotroiny ity, to tsy azo ilay ity, to tsy azo hoaniny, betsaka loatra ilay tsy, dia mampihemotra ny olona. Nefa izay mihitsy ny contrat anaovanao sonia raha vao miditra mihitsy ianao manaiky mandray ny antson'Andriamanitra, manaiky hiasa ao an'Andriamanitra, manaiky ho mpanompo n'Andriamanitra. Dia izay no règle tsy maintsy respektenao mandritra ny contrat anao avy hoe mitondra ny azo fijaliana isan'andro. Ao anatin'izay nefa dia izao mazava be ilay tenin'Andriamanitra izay manome toky azy ianao hoe makanesa tsy ampoka ianareo izay miasa fatratra sy mivesatretana, fa izaho hanome anareo fitsarana. Izany ao anatin'ireny ady mafy hatrehako satria ianao reny, na hoe azo fijaliana tena matsiaro mangirifiry ianao to mila tsy ho zakanao intsony ny lanjan'izany, dia tsaroa fa tsy rery ianao, tsy rery ianao fa miara-dalana aminao ny tompo. Ary arakaraka ny lanjanao ny azo fijaliana no hitombon'ny fitahiana eo amin'ny fiainanao raha mahatoky ianao ka mametraka an'Andriamanitra foana ho laharana voalohany eo amin'ny fiainanao, ary manaiky ny fandaminana izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, dia tsarovy fa ain'Andriamanitra ny manova ny tantaram-piainanao, ain'Andriamanitra ny manova ny tantaram-piainanao. Ka amin'ny fotoana hidiranao ho mpanompon'Andriamanitra, amin'ny fotoana hanekenao hiasan'Andriamanitra ny fiainanao, dia tsarovy fa tsy rery ianao na inona mety hatrehanao. Ary ny zavatra anankiray mampiavaka ny hoe manompo an'Andriamanitra sy ny hoe
mety ho asa-panomponana, mety atao hoe asa-pivelomana izay atrehantsika na irosoantsika ty amin'ity tany fandalovan'ity ty zao hoe ny fisasara antsika ty amin'ity zao tontolo zao ty dia mandalo ihany. Ny arena mety ho azitsika, ny mari-pankasitrahana, ny voninahitra, ny aja izay mety ho azitsika dia mandalo fotsiny ihany ireny ary tsy manaraka atsika ireny. Fa rehefa nanaiky kosa ianao hiasan'ny tompo ny fiainanao dia tsarofa ny satro-boninahitra ao izay miandry anao. Lokanao ny amboaranao dia miandry anao ao an-danitra ao. Ary tena tadidin'Andriamanitra daholo ireny zavatra rehetrarehetra nataonao ireny nandritra ny androm-piainanao. Tsy misy asa tsara ohatran'ny asa-panompoana. Mety tsy ahitanao vokatra mivandravandra be ilay izy raha amin'ny maha-olombelona no jerena na amin'ny fiainana andavanandro hoe hatramin'ny nanompokan'Andriamanitra tonga dia nahazo jet privé hatramin'ny nanompokan'Andriamanitra nahazo 4x4 be hatramin'ny nanompokan'Andriamanitra bildina firy izay nefa natsangako. Tsy izay ilay izy, satria raha mifikitra amin'ny haren'ny tany sy mikatraka haren'ny tany ary makamamy ny haren'ny tany tsika dia tsy handrandra mihitsy ilay lanitra vaovao sy tany vaovao. Ka izay no mahatonga an'Andriamanitra tsy mamela azy ianao, tena hoe igalabla, tena hoe hofeno, tena hofeno be mihitsy ny zavatra angatahantsika dia azontsika dia men'Andriamanitra atsika daholo. Fa misy ny zavatra tsy men'Andriamanitra azy ianao mihitsy, satria tian'Andriamanitra tsika sy ianao hifantoka amin'ilay objectif dia ilay paradisa. Mety hiteny ianao hoe tsy mora no manompo an'Andriamanitra, tena sarotra. Fa za kosa nefa mametrika anao hoe tsy mamela anao rery ao anatin'ny ady mafy izay atrehanao Andriamanitra. Te hiteny aminao hoe ankino amin'i Jehovah ny lalanao, matoky azy fa ho ataony tanteraka. Te hiteny aminao hoe tsy verimaina fotsiny ny ainana fonony ireny martyra, ireny apôstôly ireny olona maty noho ny amin'i Jesosy Kristy ireny. Tsy verimaina ny raha nalatsaka, tsy verimaina ireny olona ireny. Fa ozy Paoly hoe tsy misy faty antoka ho aho fa mifahafatesana no azahoako tompony. Sambatra izay maty izay maty ao amin'ny tompo. Ny asa tsara indrindra dia ny asa-panompoana. Tsy midika anefa izany fa mandeha ho azy ny fiainanao. Tsy midika koa izany fa tsy hisy sakatsakana na hisy ady atrehanao eo am-panatanterahana an'izany asa-panompoana izany. Fa zaho hoe izay maharesy hozy isy Jesosy Kristy nomeko satro-boninahitra ary izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Dia te hiteny ianao hoe ny asa-panompoana ny tompo mihitsy no mifidy anao, ny tompo mihitsy no niantso anao ary ny tompo mihitsy no mandany anao. Satria misy fotoana koa mantsy ianao lanin'Andriamanitra fa tsy lanim-bahoaka, lanin'Andriamanitra fa tsy maharesy lahatra ny sasany. Fa zaho miroso foana dia mahereza tanterao zay baiko efa napetraky ny tompo aminao. Dia ny anjarako sy ny anjaranao amin'ny mampanompon'Andriamanitra sy ianao dia ny mandeha mitoro ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao. Izay kely vitanao dia atovy aza amin'ny kely soka mihitsy. Fa na dia partage iray ataonao eny amin'ny réseaux sociaux eny ara dia tsarovy fa mety akasika olona, anova fon'olona. Ary izay ny antom-pisiko sy ny antom-pisinao dia ny asa amboly be ny vokatra mipitsinja amin'ny fizy. Mily zasy ianao manao effort indrindra amin'izao andro efa atombotro izao ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra. Dia mila miezaka tsika sy ianao mba tena rehefa tonga izy raha hatray dia hiteny hoe mijiry amin'ny fifalian'ny tomponao, ry mpanompo tsara sady maso. Tiany tompo ianao ary tsarovy ataovy am-pitiavana izay andraikitra na mpiandraiketan'ny tompo anao. Fa misy valy piti, valy soa lehibe ho anao miandry anao ao an-danitra ao. Finaritra amin'Andriamanitra rery ihany fa ny fampaherezana kosa dia ho amiko sy aminao. Tompoko malalo, ianao tokoa no nifidy anay fa tsy izahay no nifidy anao. Ary indraindray izay dia manontany tena ary hoe raha ny ratsy efa vitanay, raha ny lotonay dia tsy mendrika akory izahay ny asa ao anao. Kanefa izany indrindra no nanehoanao fitiavana tompo malala. Ozy ianao hoe ny adala an'izao tontolo izao no ny fidiko mba hampamenatra ny endry, ny maleminy an'izao tontolo izao no ny fidiko
mba hampamenatra ny matanjaka zany tokoa Jesosy ary tena hoe privilège ho anay zany hoe mpanomponao zany satria fahafatesana sy fahaverezana no zaza ao anay fa nosoloanao famonjena sy fitiavana miredareda Jesosy Kristy tehirizo de finoana ao anatinay toano fa namazoto izahay eo ampanatantezahana ny mission zay efa napetraka ao aminay tsirairay aby de hitsoro ny filazantsarana manerana an'izao tontolo zao tompo malalo eo aminao na mitrahana ny asa-panompona na miendrika inona na miendrika inona anjara ndraikitray de toany fanamazoto zay atanteraka an'izany amin'ny aratsoanao tompony tomponpanjaka mpanjaka zanak'Andriamanitra velona ianaso ny havanay zany vavaka zany sotra Jesosy malalo halleluja amen mahereza tianao Jesosy tainy tompo indrindra halleluja amen